Eo amin'izay vaovao ny toetrandro izay hatrany dia no amarinina androany 13 oktobra ny andro iraisam-pirenena ho fiatrehana ny loza voajanahary ka nisy ny hetsika fampahafantarana sy famparatiana ary ihany koa fanentanana no tanterana teo anoloan'ny lapan'ny tanàna Analakely. Tsy maintsy isy ny fandravana trano tsy manara-dalàna ary jerena akaiky ireo farinitofana tany izay anisany mahatonga ny tondra-drano mba hisorohana ny fiakaran-drano amin'ny vanim-potoanan'ny loza voajanahary. Raha nambarany ben'ny tanàna Androany nandritry ny lanonana nentina nankalazana ny andro raisam-pirenena ho fiatrehana ny loza voajanahary izay nitanterana tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely. Tany totofana ny tena mahatonga an'ilay izy ka zay zany nefa ataoko hoe manaova taratasy dia sifosonia azahoantsika midinika hoe inona ny fitaraina nataon'ny vahoaka zany ary Antananarivo koa zany tena hoe amin'ny mahavehivavy ihany indrindra tena hoe feno fahavonona koa satria mampalahelo tena manona fotokoa ny zavatra manjoan'ny vahoaka zany mandray le fitarainan'ny olona rehetra dia mijery an'izy akaiky dia zay no mampitonga hoe mety be dia be ny fandravana atao zany satria zavatra tsy manara-dalàna zany dia amin'izay ny olona mba tantona. Tamin'ny taona 2024 770 ireo namonoeny vokatry ny loza voajanahary, 720 sy 7 sy 2 sy 1 ireo trabona ary 730 sy 5 sy 4 ireo tsy maintsy nafindra toerana manerana amin'ny Madagasikara. Ho an'ny kominina Antananarivo renivohitra dia iray no namonoeny, 5 sy 3 ireo trabona ary 7 sy 2 ireo nafindra toerana. No amafisina ny fanentanana samihafa tamin'ity androany ity ary nampahafantarina ny vahoaka ny hiran'ny Prince izay manome lanja ny mahazava-dehibe ny fiomanana amin'ny loza voajanahary izay. Voalaza fa efa vonona ny kominina Antananarivo renivohitra amin'ny hoentimanana amin'ny fiatrehana ny loza voajanahary miara-miasa amin'ny CAIR, GIZ, BNGRC, ny district ary indrindra ny mpamonjy vola.